La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nosantarina androany tetsy amin'ny kianjany malakamy manihetsika sosialim-bahoaka ao anatin'ny vatsitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Tokantrano roetsy ao anatin'ireo boribory enina eto andrenivohitra no nisitraka izany. Ny filoham-pirenena mivady no nisantatra ny fanombohana ny fizarana ho an'ity androany ity. Misy 5,700 indray ny tranga vaovao ary ny tombo ray ny olona lavo ny valanaretina coronavirus tamin'ity androany ity araky ny tatitra navoaka ny CCO Covid-19. Ny ampiro sy 300 kosa ireo sitrana ary ny tombo 20 ireo anatin'ny forme grave. Andriamatora Miandrosoa Olivier Taleny toe-karena sy ny tetim-pivoarana eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no vahiny ny sampana fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity androany ity. Ny makasika ny fitantanana ny fanampiana ara-bola azo ny Madagasikara avy amin'ny mpiara-mombona antoka hiatrena ny valanaretina coronavirus no hitondrany fanampanazavana. Vehivavy iray no nisy namono tamin'ny fomba fino ababiana tao ambonanam-bola avaradrano. Nokapohina tamin'ny vato ary nahitana faritra na anaken-dana azy ihany koa teo amin'ny tendana. Hoy ireo nahita ny vatana mangatsiaka ny maraina teo. Misokatra ny fanadihadiana momba ity von'olona ity ho ny zandarimariam-pirenena. Eo amin'ny miresaka iraisam-pirenena, andray didim-panjakana mandrara ny fanaovana ny application TikTok any États-Unis ny filoha Donald Trump. Sokajiany mpitondra fanjakana Amerikana ho fitaovam-pitsikilovana ity application ity antony andrarana azy raha ny fanazavana. Ny andindin'ireo hoarahinao afaka fotoana fohy. Manatitra ny araba tongo klasy tongo vavy tonga soa indray anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ity any ity asaina mpanajana ihany koa ianao anarak' izany hatramin'ny farany. Miditra amin'ny volana aogositra sika izao ary mbola miady hatrany amin'ny fiparitahany Covid-19 ady raisana ary ady amin'ny fahavalo sy tamaso mahenika firenena maro maneran-tany. Tsy maintsy mandresisika manoloana io hoy ny filohan'ny Repoblika naiza naiza toerana alehany fandresena angatahana hatrany ny fiaramientana avy amin'ny isam-batan'olona na eo aza ny fahasahiranana mianjady vokatry ny fihibohana. Miditra amin'ny volana aogositra isika izao, misedra olana avokoa ny rehetra, ny isam-batan'olona, ny ao tokantrano, ny nanivon'ny fiarahamonina, ireo orinasa sy ny maro hafa. Ankoatra ny fahasalamana, voakasika mafy ny sosialim-bahoaka sy ny lafiny ara-toe-karena, isaky ny sehatra sy ny ambaratonga samihafa. Mampitaraina ny mponina ny tsy fahafahana miasa sy mamokatra, ny famerana ny fotoam-piasana, ny fahaverezana sy ny tsy fisian'ny asa, izay midika tsotra izao tsy fisian'ny vola, izay miteraka tsy fisian'ny sakafo hamelomana ny ankonana. Miatakona tsikelikely vokatr'izay ny fihavanana maha-malagasy sy ny fanahy maha-olona. Ny fiangonana raha teo izay manome sy mamelombelona ny aim-panahy mbola mikatona vokatry ny fihibohana. Porofon'izany mirongatra ny tsy fandriampahalemana, miseho etsero ny von'olona sy ny abibiana maro isan-karazany. Misy misoko ny akoho amam-borona ao ambany tohatra, misy manongotra ny mangahazo sy ny vomanga eny an-tsaha, vaky ny lakozia ka lasa hatramin'ny vilia sy ny vilany. Mitranga ny fanolanana sy ireo fihetsika mamaofady isan-karazany. Ny amin'ny renivohitra kosa, mirongatra ny sito mahery sy ny fanafiana amin'ny tapiadina, mitady iverina ny fitaram-bahoaka, samy maka ho azy ka tsy misy mijery ny hafa intsony. Manampitrotraka ireo ny kolikoly, ny dalo ambony latabatra, ny fiantsina politika, fanakorontanana sy ny maro hafa. Ny farany volana aogositra ny voalazan'ny mpitondra fanjakana fa ho tonga ny pika amin'ity valanaretina ity. Fa ny ho-kevitra izay niteraka tsikera maro raha ny zava-misy eto amintsika manoloana ny coronavirus no jerena. Tsikera amin'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana, ny fandraisana ireo marary sy ny maro hafa, ary tonga hatramin'ny fampiasana CVO izay eken'ny rehetra fa mitondra soa sy fahasalamana. Miezaka ny mpitondra fanjakana hiatrika sy hiady amin'ity valanaretina ity, na eo aza izany rehetra izany. Miezaka ihany koa mijery sahady ireo fanarenana tokony ary tsy maintsy atao aorian'izao krizy ara-pahasalamana lalovantsika izao. Ohatra, nisy ny fikaonan-doha niaraka tamin'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany tao Anosy mitoy ny fanamboarana ny lalana sy ireo fotodrafitrasa maro manerana ny nosy. Natomboka ny fizarana ireo fanampiana ho fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izay nosantarina tao Anosy teto Antananarivo renivohitra ny androany ary mbola hitoy amin'ny faritra hafa
araka ny nambara ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Isan'ny ezaka goavana ahitana taratra ny ezaka atao ihany koa ny fanehoana ny mangarahara tamin'ny alalan'ny famoahana ny tatitry ny famatsiam-bolan'i Madagasikara hoentina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Mbola ho sarotra ny ady, ho sarotra ihany koa ny fanarenana aorian'izany ady iombonan'izany ka mila ny fiarahamientana, mila ny fanomezan-tanana avy amin'ny isam-batan'olona. Araka ny efa voalaza ombeny raha voafesy voaja ireo fepetra ara-pahasalamana takina na eo aza ny fahasahiranana mianjady, ho voafe manaraka izay ihany koa ny fiparitahan'ny valanaretina ka tsy ho ela intsony dia ho afaka tanteraka amin'izany isika. Miankina amin'ny tsirairay araka izany no mahaela na mahaingana ny fandresena ity fahavalo tsy hita maso ity. Fanosan'ny tarin'androany tetsy amin'ny kianjany Malakama ny hetsika sosialim-bahoaka ao anatin'ny vatsin-tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana. Tokantrano roa hetsy ao anatin'ireo boriboritany enina eto andrenivohitra no sitraka izany. Ny filoham-pirenena mivady moa no tonga ny santatra ny fanombohana ny fizarana androany. Henri Florian. Ho fanohanana ny sosialim-bahoaka indrindra fa ao anatin'izao ady atao amin'ny tsy hiparitany ny valanaretina coronavirus izao no santarina androany ho toy ny tany nosy be ny etika sosialim-bahoaka ao anatin'ny vatsin-tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Vola mitetina 2.7 miliara ariary no natokana ny fanjakana malagasy natanterana izao hetsika ara-tsosialy izao ka tsy indrisy anjara amin'izany ihany koa ny any amin'ny faritra maro samihafa. Tokantrano roa hetsy no isitraka ny fanampiana ho an'eto Antananarivo renivohitra manokana ka ny teo anivon'ny boriboritany voalohany no nanomboana izany tamin'ity androany ity. Fa izao atao eto Antananarivo eto amin'ity kianja ny Malakama ity ny fankafana amin'ny fomba ofisialy ny fanombohana an'izao fizarana ny vatsy tsinjo izao. Ny vatsy-tsinjo araka ny anaran'izay dia hoe mila mifampitsinjo isika. Ny fanjakana dia itsinjo ny vahoaka, ny manana dia tokony itsinjo ny tsy manana ary tokony fampizara sy fanome isika tsirairay avy. Raha toka ny fanapa-kevitra nalainay dia ny hoe aloha mba fanampiana maharitra kokoa, afahana miatrika ny 10 andro, afahana miatrika ny amam-bolana na ny ray volana no afahana mitsinjo anareo. Ninina fahasarianana no mba misy hoe fizarana vary ray gony isaky ny tokantrano. Tsy vary ihany fa maro ny zavatra ao anatin'io fanomezana ao anatin'io baoritra io. Misy menaka ao 2 litatra, misy voamaina ao, misy siramamy ao, misy paty ao, misy zavatra maro zay tsy ho tany saiko fa dia anjara anareo no mahita anazy rehefa manokatra azy anareo. Mbola ao anatin'ny ady isika izao ny filo ka tokony anatina ny tompo-pahasalamana avy hatrany ireo rehetra misy tsy fahasalamana ary isotro ihany koa ny tambavy CVO ho fanamafisana ny fiarovan-tena. Maro fa betsaka ireo tratra n'ilay mitondra n'ilay tsy mikaretina fa betsaka kosa ireo izay sitrana isan'andro. Zay ny zavatra nyteneniko hoe na dia misy aza no mitsikeratsika dia milaza aminareo fa soa ihany fa betsaka indrindra fa ho atsika any ambany tanàna no avonjara n'ilay tambavy dia nisotro sy nakan'izy ireny. Zay ny antony tsy dia napabetsaka loatra ny tratrany tsy mikaretina, ny tondrany tsy mikaretina sy tsy napabetsaka ihany koa, tsy napabetsaka loatra ireo zay lava. Ary zay no mbola ankaherezako atsika rehetrarehetra anatina trany avy hatrany ny toby pahasalamana sy indrindra mbola maka trany ny CVO mba ahafahantsika miaro ny tenatsika. Za mino fa ohatra ny zavatra rehetrarehetra, ohatra ny cyclone io, ny cyclone rehefa mandalo dia mandripaka, mandrava ny tranotsika, mandrava ny fitadiavantsika. Eny fa misy mihitsy aza ny lavo rehefa mandalo ireny cyclone ireny. Fa zao ny cyclone tsy maharitra, mandalo ny cyclone. Ary ty valanaretina ty koa dia mandalo tsy maintsy ho resentsika miaraka ary tsy maintsy misy mijoro miaraka isika andresan'ny coronavirus. Zay ny zavatra afatra hopetrako aminareo. Raha ny nambaran'ny filoha hatrany hapetraka eto Antananarivo ihany koa ny digitalisation izay isan'ny fomba ampizotra ny fitsinjarana sy ny fanomezana maro samihafa. Ny fahatonga avan-tsaina ny rehetra no andrasana indrindra fa amin'ny fizarana tahaka izao ka ireo izay tena marefo no isitraka izany. Hitoy amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fitsinjarana eny anivon'ny boriboritany rehetra eto andrenivohitra ka hisy ny fitsinjarana izany isan-tokantrano. Ao ihany koa ny fizarana ankalamanjany tahaka ny natao an'ity androany ity. Raha ny fantatra tokantrano mahery ny 3 alina isan'andro
no isitraka ny fanampiana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Hanompoka ny alatsinainy izao ihany koa ny fitsinjarana any amin'ny faritra hafa manerana nosy, indrindra fa ho an'ireo faritra izay misy fantraika mivantana mahakasika ity valanaretina Covid-19 ity. Fa misy 5 sy 700 indray ny tranga vaovao ary ny tombo iray ny matin'ny Covid-19 araka ny tatitra io atoandro io. Ny ampy 300 kosa ireo sitrana ary ny tombo 20 ny marary mafy. Lehilahy Ranevison. Faritra 12 no nahitana ireo tranga 500 araka ny tatitra navoaka ny CCO Ivato ny atoandro teo, ka ny 420 sy 300 amin'ireo no avy eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ampiray ankilany namonyainy vokatry ny valanaretina Covid-19 raha toka ny tombo 300 amin'izao ireo olona sitrana. Ny ampy 20 ihany koa ireo marary mafy. Manga dia 7 sy 100 no sitrana somatsara, ka ny 3 sy 100 amin'izy ireo dia nitsaboana tany an-trano nanaraka fitsaboana tany an-trano, ny 20 kosa nitsaboana tany amin'ny hôpitaly na tany amin'ny hoe centre de traitement. Raha ndeo tsinjara antsika le hoe 20 nitsaboana tamin'ny hôpitaly sy ny centre de traitement zany raha nisy zany HRA anankitelo nitsaboana tao amin'ny HRA ka sitrana somatsara, hôpitaly Befilatanana anankitelo, hôpitaly militaire anankefatra, hôpitaly Andotapenaka anankiroa, hôpital militaire régional Ampahibé anankiray, centre de traitement Covid-19 Ivato raika ambin'ny folo ary Knap Savotovorona anankiroa. Ny akotrana Analamanga zany dia nisy faritra hafa anankenina ny sitrana somatsara. Hatreto mitotaly 720 sy 4 ny fitiliana PCR vita ary 720 sy 702 ny fitiliana Gene Expert. 770 sy 200 sy 1 alina amin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina. 750 sy 3 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana. 700 sy 7 no efa sitrana, 300 no marary mafy ary 700 ireo namonyainy. Fa raisina avokoa ny marary tonga eny anivon'ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina raha ny fanadihadiana natao androany. Efa misy lamy maraka izany napetraka manoloana ny fandraisan'ireo marary eny an-toerana. Lehilahy Ranevison hatrany. Tsy marina hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny centre de traitement Covid-19 ao Mahamasina ny filazana fa misy marary tsy raisina ao an-toerana. Makasika ny fandraisana marary eto, tsy mandaa marary rehetrarehetra dia marary rehetrarehetra dia tsabonay. Misy arakaraka an'ilay marary zany. Atao ny interrogatoire araka ny dokotera dia arakaraka an'izay fijery hoe na ilay olona misy hôpitaly na tsy misy hôpitaly ilay olona. Izay tsy mandaa marary. Efa mipetraka avokoa ireo rafitra sy lamina ahafahana mandray araka ny tokony ho izy ireo marary manantona ny centre de traitement Covid-19 ao Mahamasina. Mizara roa kosa ankilany ny fandraisana ireo marary, ao ireo mijanona ao amin'ny centre, eo ihany koa ireo manaraka fitsaboana any an-tokantrano. Arakaraka ny andraisana marary eto dia décidé zay hoe misy ny traitement à domicile arakaraka les signes présentés marary. Et misy ny traitement ato amin'ny centre. Le traitement ato amin'ny centre dia arakaraka le tany le marary. Raha mila oxygène izy dia efa misy box manokana an'izany ao ato amin'ny centre. Dia ny traitement à domicile kosa raha tsy mila oxygène le olona fa miprésente signe fa confirmé dia mena fanafody sahaza azy dia traitement à domicile le izy fa mila respecter les gestes barrières rehetrarehetra sy le fanaovana aritava. Mitoy ny fanaramaso ataon'ireo miaramila amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanajana ny elanelana ray metatra. Eo ihany koa ny fandrarahana ranom-panafody amin'ny centre izay ataon'ireo miaramila avy ao amin'ny BMM na ny bataillon multimissionnaire. Fandriamantora miandro Olivier Taleny toe-karena sy ny tetim-pivoarana eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no vahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny dialy ity. Miarabanao tompoko. Miarabanao Andriamatoa Yves Richard, miaraba ny teknisianina rehetra ary miaraba ny mpanaraka ny vaovao ny Kolo TV. Fa iompana betsaka ny fitantanana ny fanampiana rabola avy amin'ny mpiara-miombonanto ka entina miady ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Ny resadresaka androany fa mialohan'izay dia arabaina manokana ianareo eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tamina azotsika ny fanampiana rabola raika amin'ny fitopolo amby zato faingo sivy tapitrisa dolara avy amin'ny FMI omaly. Io izay fanampiana rabola faharoa taoriana azona ny voalohany izay mitetina 5 amby 10 amby zato faingo sivy amby sivifolo tapitrisa dolara. Ny telo
teo aprily lasa teo fanontaniana voalohany apetrako mifandraika amin'izay ny hoe roviana moa zany no azo ampiasaina avy hatrany io fanampiana raboly io ary ahoana ihany koa no mahakasika ny conditionnalité napetraky ny FMI amin'izay fampiasana io volo izay io conditionnalité io izay nambara fa antisocial io pahay toekarena eto amintsika marina tokoa fa azo lazaina hoe nodivetiny ranonatsakaina nahazo an'io fanampiana io tsika tamin'ny lakamisy no nivoaka izay zavatra izay hoe ny ekeny ny filakevim-pitantanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny teny aminao hoe raha pitsona raha afaka pitso no tonga eto amintsika tonga dia azo ampiasaina sarotra ny teny an'izay satria misy pitsopitsony tsy maintsy tanterahana ao anatina le formalité ozytsika atongavan'le vola fa io zany efa azo le izy tsisy atahorany amin'izay mikasika ny conditionnalité na le antoka indray ozy ianao teo io FCR moa le izy na facilité de crédit rapide oaingana le fahazonan'le izy satria amena ny resahana dia ny condition tsy dia tena misy conditionnalité be manahoana raha mijeritsika ao amin'ny tranokala zao amin'ny site internet ny FMI dia mahita an'izao tsika voakiko kely le phrase ao anatin'le izy condition requise aux izy des décaissements directs au titre de la FCR sont possibles au profit des pays membres admis à bénéficier du fonds fiduciaire RPC qui connaissent un besoin immédiat de financement de leur balance de paiement. Mbola iverina moa tsika mino fa mitraka fanontaniana mikasika an'izay ianao satria izay no antony fanampiana ny avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena et pour lesquels un programme économique à part entière soit n'est pas nécessaire. Par exemple, en raison du caractère provisoire et limité du choc, soit n'est pas réalisable, par exemple à cause d'un manque de moyens ou de facteurs internes de fragilité. Zany hoe tsy mitaky zay antoka manokan'izay na conditionnalité sarotra zany ity fanampiana ity ankoatran'le fitantanana madio sy mangarara zany. Isany ao anatin'io tatitra io ihany koa isany manitikitika ny maro mahakasika ilay projet filets sociaux de sécurité ilay fanampiana ray hetsy ariary isaky ny tokantrano na le hoe tosika fameno raha ny tatitra ao anatin'izay dia 7,7 tapitrisa dolara ny totalin'ny fanampiana ho ana tokantrano 5,000 sy ray hetsy ny vola efa azo mahakasika an'izay nefa hatreto 4,7 tapitrisa dolara ahoana mahakasika an'izay misy an'io resaka banga kely manahoana ny fanetsena an'io sa kosa ave misy fanampiana avy amina mpiara-miombonantoka hafa nrotsaka ao anatin'io marina tokoa rehefa ataonao nikajikajy dia ozy ianao hoe raha ampitomboana amin'le 5,000 sy ray hetsy tokantrano le izy ohatrany tsy io fa ohatrany amboniny io le totalin'le vola lany dia rehefa mamaky an'le tatitra tsika dia izay no teneniko hoe soa ihany fa nanasana nareo hitondra fanampanazavana angamba fa mety tsy feno le izy dia io le avy any amin'ny banque mondiale io fa tsy avy any amin'ny banque mondiale rery nefany tsy banque mondiale rery nefa nandray anjara tamin'ny fizarana niny ray hetsy iny le ray hetsy isa-tokantrano iny fa io amin'ny page 3 amin'ny pejy fahatelo amin'le tatitra io tenenao fa ny amin'ny pejy fahafito ianao dia mahita ihany koa fa ny PNUD ohatra na ny ao miteny hoe ny PAM ny UNICEF nandray anjara tamin'io koa fa inona mahasamy hafa azy ity ny ao amin'ny vondrona ny firenena mikamba manko na ny hoe ny Nations Unies misy agence maromaro misy ny PNUD nefa ho ny PAM ny karazany ireny zany nanampy tamin'io koa fa mahasamy hafa amin'ny anty amin'ny banque mondiale ty ny Nations Unies tonga dia makany amin'ny projet le izy dia le projet makany amin'le le bénéficiaire na le mahazo tombontsoa le olona mahazo tombontsoa anatin'le izy directement zany dia rehefa tambatra zany reo dia miverina amin'le le taremarika ny teneninao ihany fa izy moa zany ato misaraka izy ato dia zay le teneniko atambatra fotsiny izy dia fa eto nefany satria tsy nandalo taty aminay aty amin'ny ministerany
toekarena sy ny teti-bola ny tany amin'ny agence ny Nations Unies zany a na hoe reo ao amin'ny firenena mikambana reo tsy nandata dia zay ny mahatonga le ao amin'le raha mijery an'le tatitritsika dia eo midécaissement effectif ho an'ny zareo tsisy eo fa hoe non disponible. Isan'ny teboka misongadina ihany koa ary manitikitika ny maro ny makasika ilay 10,5 tapitrisa dolara hanaovana le opération de réponse pour lutter contre le Covid-19 avy amin'izay avy amin'ny badia izy io ny voalaza fa ampiasaina amin'ny fanjifana ny ambulance sy ny kojakoja samy hafa ilaina entina miady amin'ity Covid-19 ity. Ireo ve zany le ambulance sy ny maro hafa vidina amin'izao sa hoe nisy vola avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana nampiasaina tamin'izay tompoko? Mikasika ny ity famanjim-bola ny badia ty raha hitantsika ao amin'ny tatitra dia ao amin'ny vola voaray zany na le décaissement effectif le vola efa ampelantanana zany dia mbola tsisy ao zany hoe mbola eo andala ny pikarakarana an'io tsika fa mbola tsy voaray ny mbola tsy niditra taty amin'ny kitapom-bolam-panjakana io mbola tsy voaray zany io. Raha manontany ianao mikasika le ambulance efa ampiasaintsika satria marina tokoa fa efa mampiasa ambulance tsika marina tokoa fa mampiasa tôbile tsika misy an'ireny le 4x4 ampiasaina hitaterana ny mpitsabo sy ny infirmiera ny be dia be ny famezivezena ilaina amin'ity ady amin'ny Covid ity tsy maintsy mivezivezy tsika mikarakara n'ireo olona marary sy fanadihadiana hoe iza daholo ny voa marary sy ny karazany dia ireny nareo teto aminay manjery ihany ange nefa misy nitatitra ihany hoe mahazo fanampiana atsitsika mahazo fanampiana roa ty le ambulance tonga ty avy any amin'ireo ty avy any amin'ireo raha ndraisiko fotsiny ohatra zany le resaka tôbile zao anisan'ny tôbile ampiasaina mivezivezy reny nisy tsika tamin'ny herintaonytsika nahazo tamin'izay mbola tsy nisy ny Covid nahazo fanampiantsika entina anaovana fanadihadiana ankety ho an'ny fahantrana amin'ny ady amin'ny fahantrana zany ankety contre la pauvreté izay nomena ny INSTAT ny Institut National de la Statistique entina anaovana izay fanadihadiana zay fanampiana avy any famatsim-bola avy any amin'ny mpamatsy vola io. Dia io zavatra io tsy ho an'ny Covid no nampiasan'ny tôbile fa nefa tonga ny amehana tonga ty Covid tonga ny amehana dia ny ankety nefa an'izao tsy afaka manao tsika ny fanadihadiana zany sarotra ny anaovana zany ao anatiny ty aretiny ty raha manao ary dia miezaka manao amin'ny telefona zany hoe à distance le izy dia le tôbile zany lasa nampiasaina amin'ny iadina amin'le Covid zay le tsy gagitsika raha mahita le tôbile ampiasaina indreny zay zany. Dia ao koa mety misy koa ny programme an'asa ny ministère fahasalamana izay programme an'asa mampiasa ny teti-bolam-panjakana fa io moa tsy ananako ny antsiprian'io hoe inona daholo ny amin'ny programme an'asa ny ministère fahasalamana fa mety misy ao fividianana ambulance. Fa iverena kely kosa ny makasika an'le fitsinjarana ny vola azontsika avy amin'ny mpiara-miombonantoka raha ny taremarika eto ampelantanako dia 7,20 faingo ohatra 500 ny vola avy amin'ireo nampiasaina anaovana le hoe aide à la balance des paiements raha toka ny 10 faingo 5,9 no ampiasaintsika mivantana amin'izay hoe ady amin'ny Covid-19 zay manahoa no taremarika 10 faingo 5,9 io tsy ampy ve io tompo? Le matoa Yves Richard ny vola nge tsy aro ampy foana tsy eo ampy fa tsy maintsy eo an-tanana no ahiratra fa ny zavatra tsara ho fantatsika nefa dia zao miatrika ny ity crise ara-pahasalamana na olana ara-pahasalamana tsika izay tsy nijanona olana ara-pahasalamana fa nivadika olana ara-tsosialy nivadika olana ara-toekarena dia inona zany rehefa miteny zany tsika hoe miteny ny mpamatsy vola hoe anampy anareo zay hiatrika n'ity olan'ny Covid-19 dia tsy mijanona fotsiny zay amin'ny ara-pahasalamana fa rehefa manampy izy zao le mizara an'le
raha etsy ariary iny ange tsy ara-pahasalamany tsy fividianana fanafody iny tsy mividianana fanjakana fanafody fa mety hividianan'le olona mandray azy fanafody alohany zay mety tombona fa izay de fanampiana ara-tsosialy zay fa fanampiana ara-tsosialy noho ny covid-19 de izay zany rehefa hoe fanampiana entina miatrika ny covid-19 de misandrahaka be dehibe io fa tsy mijanona amin'le fividianana fanafody na fividianana respirateur fotsiny fa ao ny ara-tsosialy ao koa ny ara-toekarena. Isan'ny mitaraina avokoa ireo mpisehatra, ireo sehatra tsy miankina sy orinasa isan'ny tokony amin'izao fotoana hoe tsy voafaritra mazava. Ao anatin'izay ny fanampiana omena azy ireo hitantsika nefa ankehitriny fa samy mizaka izay tsy erany aina vokatry ity valinaretiny ity avokoa. Ny nay zany ny orinasa madinika na ny orinasa vaventy vao hitantsika zao mandeha amin'ny fampalalam-baovao fa isan'ny misedra olana mafy amin'izao fotoana ny orinasa Star izay isan'ny orinasa sangany teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 7 zao ankehitriny ilaza izy ireo fa ampitsahatra ny famokarana amin'ireo toerana 10 tantaniny aiza ho aiza ny mahakasika an'izay fanampiana ny sehatra tsy miankina ao anatin'izay tompoko. Ny teny ateo hoe le covid-19 dia tsy nijanona eo amin'ny olana ara-pahasalamana fa tonga hatramin'ny resaka ara-tsosialy hatrany amin'ny toe-karena dia isan'ny santionana izay voalazanao zay fa tsy orinasa ray tsy rono iantefan'izay zavatra zay amin'izao fa betsaka ary io tsy eto amintsika rery fa raha mijery ny fahita lavitra ny ivelantsika dia mahita hoe tena eran'izao tontolo zao ohatr'izay daholo ny mahazo. Inona ozy ianao ny olana fa ohatrany tsy hita ozy ny mpiantsihatra sasany izao kosa aloha ny efa nisy fandraisana andraikitra natao amin'ny fitondrana ohatrany hoe resaka fanemorana ny hetra zao ohatra efa natao ge zany satria fantatra hoe sahirana eo amin'le fikirakirana arabola ny orinasa zao na le trésorerie zany. Ny zavatra tsara ho fantatra nefa dia izao ny zavatra tsara ho fantatsika dia taloha tamin'ny vao nanombotomboka le krizy dia olana teo amin'ny tolotra no nitranga teto amintsika satria sahirana ny orinasantsika nakaentana avy any Chine ohatra satria vovontany mbola tsy tonga teto le aretina dia efa niatrika teto amintsika le vokatry le aretina teo amin'ny toe-karentsika satria vao nidiny tany Chine dia efa sahiran'ny orinasantsika makaentana zany. Avy eo indray nidiny nijanona ny fivezivezena na bakabaka fivezivezen'ny olona zany dia sahirana dia nitombo ihany fahasahiranan'ny tolotra io. Dia avy eo nefa niditra tamin'ny fihibohantsika dia mbola nitombo le izy. Dia izao nefa tolotra zay fa taty aoriana nivadika olana tinady amin'izay le izy satria rehefa tsy niasa le orinasa dia tsy nizara karama ny sasany. Rehefa tsy niasa le olona miasa tena tsy afaka niasa izy dia tsy nahazo karama na kely ny enany vola miditra aminy dia inona zany lasa tsy mahalafo le orinasa na misokatra zao dia tsy mahalafo zay nge le olana te hivarotra boisson Star fa tsy mahalafo araka ny teo aloha izy dia inona zany ny olana satria olana any amin'ny tinady zay tsy manambola le olona dia izay no mahatonga antsika hanao an'le plan Marshall io satria rehefa hanao fanorenantsika dia mizara vola zay satria rehefa hanorina ohatra hanorina lalana anankiray ohatra zany dia rehefa hanorina lalana anankiray dia mitady ny vatikely mitady ny fasika mitady ny goudron sy ny karazany dia mampiasa olona koa dia le olona mahazo vola amindreo ataony inona le izy entiny andeha hividianana hena hividianana vary hividianana boisson dia mandeha zay le hoe effet d'entraînement miparitaka eran'ny toe-karena amin'ny fanorenana le izy miparitaka eran'ny toe-karena dia io koa mitombo io misy hoe fait multiplicateur zay. Fanontaniako farany tompoko ny hoe ohatrinona marina moa zany ny vola ilaina amin'ny fanarenana ny toe-karena amin'izao fotoana tsika iny nahita ny arahana lala tamin'ny fampalalam-baovao fa 570 lavitrisa euro ny vola ilainy ny vondrana Europiana amin'izay fanarenana ny toe-karena zay ary ny 70 lavitrisa euro amin'izay ho an'ny la Frantsa manokana aiza ho aiza tsika raha oharina amin'izay tompoko. Raha ny tena marina zany ny amin'ity satria nanao tsika teo ny
lalàna ny feny tetibolam-panjakana na sy mpanovana dia tao anatin'io no nisy ny ataontsika ny nentina anarenana le toe-karena le hoe averina iodina indray ilay lamasinina dia ny voalaza tamin'izay moa zany dia le plan Marshall dia efa fantatry io hoe 1043 milliards 1043 milliards d'ariary eo zay le vola ho an'ity zay ho amin'ity taon'ity ho an'ity enim-bolana manaraka ity fa ireo ao anatin'io misy fanorenana maromaro zay mihitatra mandritra ny taona vitsivitsy dia misy ohatra ny ampahany mandeha amin'ity dia ny ampahany amin'toy amin'ny herintaona sy amin'ny taona manaraka. Ankasitrahana feno ianao Andriamatora miandrosoa riveny vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo tamin'ity alina ity. Sotra tompoko. Nohizana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity toy androany ny hetsika tantsorika Covid-19 ho Toamasina hetsika izay iarahany fiarahamonim-pirenena manatontosa ireo olona manana fahasembanana indray androany no sitraka ny tolotra Henri Florian sy Erinora Zafimanina. Hetsika manokana natao an'ny olona manana fahasembanana izay sokajiana ho marifo no nanohizany hetsiky ny fiarahamonim-pirenena tantsorika Covid-19 teto Toamasina ho any androany. Olona trapasembanana nitsongaina teny anivon'ny fokotany manerana ny boriboritany miisa 5 teto Toamasina izy ireo raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Ity hetsika androany ity zany dia hetsika ny tantsorika Covid-19 izay hetsika ny fiarahamonim-pirenena moa izy ity izay jerena manokana ny olona manana fahasembanana 13 amby zato izy ireo no nisitraka ny fanampiana avy amin'ny tantsorika Covid-19 izany no natao moa dia ny fahalalana ny fahasairana ireo olona manana fahasembanana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny valanaretina Covid-19 maromaro ireo sivana moa zany notsongaina manokana ireo olona tena marefo tao anatin'izany dia nisy sivana maromaro moa zany nojerena natao skorina moa izy ireo dia 13 amby zato zany nisitraka ny fanampiana io androany. Na ny plateforme des fédérations des personnes en situation de handicap eto Madagasikara moa zany no nantonona tamin'izany recensement zareo zany dia nisy avy eo ny fidinana tety fotony nijerena hoe iza avy re tena marefo. Velompisaorana ireo misitraka ny hetsika tantsorika no nitohana nataon'ny fiarahamonim-pirenena ato anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Fahitana ity fanomezana ity zany dia mankasitraka zareo amin'ny tantsorika satria tanatin'ny ity confinement ity dia mahatsapa tena fa sahirana ny manam-pahasembanana ka mankasitraka ny zareo amin'ity fanomezana n'ity tantsorika ity. Fanetretiko an'ilay hitako zany dia fandimina zao fandimina zao ny fiaraha-miasa fiarahamonina tsy ankanavaka manome zay voatsara amin'ny tanana amin'ny olona manana fahasembanana. Itoy amin'ny alatsinainy izao indray ny hetsika ao anatin'ity tantsorika Covid-19 iarahana amin'ireto fiarahamonim-pirenena ireto amin'ny fanohanana ara-tsakafo ireo marifo ara-pivelomana. Fa isentro kely eo anatin'ny dokam-barotra isika izao aorian'izay no ahitanao ny fanadihadiana mahakasika ny vonolona tamin'ny fomba feno abibina tiany ambomana mbola sy ny maresaka iraisan'ny pirenena mandra-pitafa vetivety ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor.
Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity miditra amin'ny andiany faharoa ny ho anivony izy tato amin'izao fotoana manao fanadihadiana mahakasika ny fiantraikany Covid-19 amin'ny fiainana andavanandro. Tanjona amin'izany ny fanazavana ny ahafahana mijery vahaolana aorian'ny krizy ara-pahasalamana olona saina. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fiantsona ireo olona manodidina ny 2,000 ahafantarana ny fiantraikany valanaretina coronavirus eo amin'ny fiainana andavanandro. Tompona andraikitra amin'izany eo anivon'ny Instat na ny Institut National de la Statistique de Madagascar toana ny banky iraisam-pirenena. Raha amin'izao fotoana misy antsika zao moa zany raha malala fa tsy azo atao mihitsy ny mitsidika an'ilay tokantrano dia ny antso-antariby zany no anaovanay azy ny tokantrano izay efa niadiadiana nanomboka tamin'ny janvier ihany izy ireo satria tamin'ny janvier mbola afaka nandeha nitsidika an'ilay tokantrano zahay no nanangona ny numéro téléphone an'ireo tokantrano ireo dia reo ihany zany reo échantillon reo ihany no antsoinay mba hahafahanay manohy an'ilay fanadiadiana amin'izao fotoana zao. Zany hoe anontaniana zany le tokantrano raha ny fahitany ny impact n'ity crise ity ohatra amin'ny fahasalamana, ny impact n'ity crise ity amin'ny sakafo hanina andavanandro, ny impact n'ity crise ity amin'ny vola miditra ao amin'ny tokantrano, ny impact n'ity crise ity amin'ny asa ataony andavanandro sy ny sisa sy ny sisa. Ifantoka misimisy kokoa amin'ny tontolon'ny asa ity fanadihadiana manaraka ity raha ny fanazavana hatrany izay iarahana miasa amin'ny Bureau International du Travail. Fa ny méthodologie zay ampiarina dia zay réponse ny voalohany aloha. Zany hoe opinion spontanée, zay moa no tenenana azy. Zany hoe amin'izy ampiresahana iny zany aloha inona ny zavatra teneniny voalohany indrindra. Satria iny zany no anomezany ny opinion amin'ny ankapobeny dia zay le voaraikitra anatin'le analyse zany. Fa rehefa avy eo amin'izay nge tsy maintsy misy pitsopitsony tsy hahafaly azy na pitsopitsony madinidinika. Amin'ity deuxième vague ity zany zahay ny amafisinay bebe kokoa ny module mikasika ny asa, ny emploi ao anatin'le le questionnaire satria miara-miasa amin'ny BIT zahay, Bureau International du Travail, mba ahafahana zany mesurer hoe ahoana tsara ny impact ny ty crise ity zany amin'ny resaka asa sy ny resaka vola miditra amin'le tokantrano. Tsy aivina, very asa ny 10,100 ny tokantrano malagasy nanomboka ny fotoana ny fihiboana raha nivokatry ny fanadihadiana nataony Instat sy ny banky iraisam-pirenena tamin'ny andiany voalohany izay nitanterana ny volana Jona lasa teo. Ivoaka ny farany volana Aogositra ny valin'ny fanadihadiana tanterana ankehitriny raha ny fanazavana ary hiditra amin'ny andiany fahatelo izany ny volana Septambra. Tanjona amin'izao asa izao raha ny nambaran'ny tompona andraikitry ny Instat ny ahafahana manome antotanisa sy antotan-kevitra ny fanjakana sy ireo izay mila izany fa ihany koa ijerena vahaolana aoriana izao krizy ara-pahasalamana izao. Fa isan'ny fanamby apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministerian'ny Fanajariana sy ny asa vaventy ny fanamboarana ny lalam-pirenena vahadimy irosotro ela ny asa raha nambaran'ny governorany faritra Analanjorofo izay vao nandray ny toerany tamin'ity herinandro ity. Henri Florian. Isan'ireo faritra nahazo ny governorany ny faritra Analanjorofo. Anisan'ny lara-pamena ho an'ity governora ity ny fanamboaran-dalana indrindra fa ny lalam-pirenena vahadimy iny iarahana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Hojerena ihany koa ny fitantanana ara-drazana ireo arena ao anatin'ny faritra Analanjorofo mba tena ho tonga ny anatin'ny vilanin'ny vahoaka ny vokatra izany. Satria manana olana tsika ary zay ny filoham-pirenena dia nisany nanamafy an'izay. Ny olana antsika tato amin'ny faritra hatramin'izay voalohany indrindra dia le fitantanana an'ireo harena voajanaharitsika ireo tsy ampy. Hany ka viravirainy ny sasany sy ny olombitsy dia ireo ihany misitraka azy mahazo tombotsoa aminy. Dia eo koa tsy misy fanajariana ireo harena voajanaharitsika ireo ary tsy misy fitrandrahana araka ny tokony ho izy.
zay le hoe exploitation rationnelle andreo arena voajanaritsika reo ary ny fanavaozana azy mba haharitra zay le tafiditra ny anatin'ny hoe tontolo ianana ao anatin'ny fampandrosoana maharitra. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany Feniriva-Tsinanana reny vohitra ny faritra Agnalanjorofo ity gouvernoura ny faritra Vaovao ity. Nambarany nandritra ny fandraisana azy tany atoerana fa itorarivo Vaovao any lafin'ny fampandrosoana any amin'ny faritra ny tenany. Tsy mbola nahitana fivoarana ny zon'ny olona manana fahasembanana hatreto, mbola maro ny fanilikiliana sy ny fandrabarabiana mianjady azy ireo. Na izany aza miezaka ny miaina toy ny olon-drehetra ny olona manana fahasembanana. Ny mahakasika izay no resahana aminao anatin'ny fandaharana alalino rahampitso amin'ny fitorariva eto amin'ny Fitalavitra Kolo. Ndao araina ny sombon'izay. Manana fahasembanana ny fito faingorosan-jaton'ny mponina eto Madagasikara araka ny tatitra farany avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy. Misy eo amin'ny endriny maro ny fahasembanana mianjady amin'izy ireo. Misy ny malemy tanteraka, ao ny malemy amin'ny ampahany. Ankoatra ireo nanana fahasembanana sy trapahavoazana hatrany am-boga, maro ireo nitondra takaitra vokatra ny tsy fahatombana ny fitsaboana nandritra ny fahazazana. Zako teo amin'ny fahintaonako no voan'ny poliomyelita. Zany hoe zaza efa nandeha zany fanarary ako voantazo dia nitindrono dia izay no navoako poliomyelita tamin'izany fotoana izany. Ny presque gauche droite na ny vony tongotra zany fa ny droite ny tena voabe fa ny gauche zany mba afaka tetehitra kely ihany ny gauche dia efa nentina nitsaboana eraky ny vazantsany fa Madagasikara aty fa tsy ohatran'ny tsita izay vokany fa tao amin'ny CRMM, tao Atsirabe, tao amin'ny fitsaboana misembana zany poliomyelita tao no nalefa andray aman-dreniko kilasy mandry dia tao natao ny fitsaboana dia tao no enamparay dia nanomboka tao amin'ny fahafolo taonako zany nazo anomboka nazo amparay ako. Manodidina ny 4 sy 9 alina amin'ireo no tsy misitraka fitsaboana na fitaovana araka ny tokony ho izy. Olana goavana ny sarany izay tsy takatry ny fahefa-mividan'ireo olona manana fahasembanana amin'ny ankapobeny. Mananika ny 400 ariary ohatra ny kiraro fanaon'ny kilemena, ambonin'izay ny vy amboarana manokana ampifamatotra ny kiraro amin'ny tongotra malemy. Miantraika mivantana amin'ny fiainan'izy ireo izay tsy fampiana ara-pitaovana izay. Manomboka any am-pianarana, maro no mialan-daharana noho ny antony maro. Fa ny votoaton'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray no arainao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nivoaka tamin'ity androany ity ny gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 410. Lohateny-dehibe isarian'ny gazety ny mpamaky azy amin'izany coronavirus à Madagascar 7087 guérisons 72% contre 11000 cas et 105 décès izay no amin'ny pejy faefatra. Et au page fatel, lutte contre la pandémie, le président de la République renforce la garde. Et au page fadim, Madagascar, 14e pays le plus touché en Afrique. Omnisport Kousson et Omnilarana Vaovao, 3 sportifs décédés en un week-end. Et au page fassive, éliminatoire du prochain mondial, un groupe prenable d'ici Ima. Ni fiatriana ny fiboana any Nosbe, fianakaviana marefo misy zato avy amin'ny fokotany 270 ny sitraka fanampiana, izay no voaboasin'ny gazety Madagascar Matin Hebdo eo amin'ny pejy faha 112. Exploitation du nickel, une perte de valeur de 513 millions de dollars pour Ambatovy, izay no amin'ny pejy faha 12. Eo amin'izay pejy izay hatrany Microcebus joani, une nouvelle espèce endémique de lémurien découverte à Madagascar. Ireo no isan'ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety Madagascar Matin Hebdo laharana fa 410 nivoaka tamin'ity androany ity izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Lafombaovao hafa kosa indray, maro eo nisafidy ny androany anapahambolo fa azarana hatramin'izay sy ampaniry tsara ny volo no antony zany. Raha ny nambaran'ireo sendra ny mpanao gazety, misy ifandraisany amin'ny fiposahan'ny volana no mahatonga ny fanapahambolo amin'ny fiandohan'ny volana Aogositra raha ny fikarohana natao onona saina. Fazarany ankamaroan'ny malagasy hatr'izay ny manampabolo rehefa fiandohan'ny volana Aogositra tahaka izao.
mba hampaniry tsara ny volo no antony raha nambaran'ireo nanapabolo tamin'ity androany ity. Ny antony ny safidianako ny andro zany a ny andro premier août dia efa zavatra nitezananay hatramin'izay dia ny anapahana ny volo. Ny antony izany dia mba hampaniry tsara ny volo. Ny client zao androany a misy nanapaka volo hoe atao ino izy teo hoe premier août zany dia anapaka volo satria efa hoe misy manana efa fahazarana hoe manapaka volo foana izy rehefa premier août. Manao volo zareo faranana volony a dia avy eo amboarina zany. Dia efa nisy lehilahy nanontany koa vao zao vao tamaraina hoe manapaka volo ve hony satria premier août. Le izy aloha zany raha malala amin'ity confinement ity tsy dia be client e. Fa misy fa kelikely tsy ohatra taloha zany. Fa rehefa tamin'ny herintaona zao ohatra hoe premier août betsabetsaka manapaka volo. Maro ny faneho-kevitra ny amin'ny hoe inona no antony hanapahana ny volo rehefa fiandohan'ny volana aogositra tahaka izao. Ao ireo milaza fa finonom-pô na izany. Misy ihany koa ny maneho hevitra ny amin'ny hoe tsy eto Madagasikara ihany no manatanteraka izany fa maneran-tany, saingy any ivelany ny zava-maniry no hanapahana amin'ny fiandohan'ny volana aogositra araky ny calendrier lunaire. Ny ray hatramin'ny 7 volana aogositra no tsara hanapahana ny volo sy ny zava-maniry noho ny amin'ireo andro ireo feno manana ny volana na ihany koa antsony malagasy hoe volan'ny adalo. Ka itsiriny ny zava-boary sy ny zava-maniry toy ny voninkazo, voankazo ary tafiditra ihany koa ny volo antony hanapahana izany mba hanafainganana ny faniriny. Fa vehivavy iray no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tao ambony manambola avaradrano. Nokapohina tamin'ny vato ary nahitana fatranana kindana azy ihany koa teo amin'ny tendany. Ireo nahitany fatany maraina teo. Nisokatra ny fanadihadiana momba izany hono teo anivon'ny zandarmaria amin'ny pirenena fanadihadiana. Hatairana no nahazo ny mpiaramonina raha nahita ny fatin'ilay vehivavy teo amin'ny tohatra eto ambony manambola avaradrano Antananarivo ity ny maraina teo, tokony ho tamin'ny 5 ora sasany. Ny antso mpitandro filaminana sy mpitsabo ijery teo an-toerana. Raha ny fitantaran'ireo mpiaramonina, saika isy anolana izy ka mety tsy nanaika ary ny afara tamin'ny famonoana azy. Tamin'ny 9 latsaka teo no nisy nilaza teto aminay to. Dia nandeha niazakazaka nijery tany zay dia vatany efa mangatsika misy rano hitanay. Zavatra hitanay tao dia olona efa mivalapatra efa maty efa voatotototo ny vato ny lohany ary nanaovana fomba abibiny izy zany. Satria raha fahitanay azy teo efa tsy misy milatsaka ambany zany ny patalohany io. Na olana izy angambany. Dia ny masony io nitotona tamin'ny vato miletika miditra zany. Dia teo zao izy nampandronay teo misy taolana tao amin'ny lohany anankiroa no nanaraka an'le rano nanasanay anazy teo. Zany hoe misy vaky ihany koa zany eo amin'ny lohany eo. Dia eo amin'ny tendany eo misy faritra nikendaina. Fantatry ny maro amin'ny fitabatabana rehefa mamo ity vehivavy ity, saingy tsy migafy na manimba fananan'olona na manao zavatra hafa. Omaly ariva raha nitantara na eno azy ny tabataba ny ponina raha tsy nanao izany izy fotoana maromaro izay. Rehefa misy problème izy dia misotro toka be, dia maly izy mazavazava iny efa nanomboka misotrosotro, dia ny alina efa nemamo be dia rehefa mamy izy zany dia mitabataba. Dia tamin'ny sivy sasany alina teo izy mbola enina nitabataba tany ambany tany. Dia izay no nahinokana soara satria za tsy mivoaka tao an-trano fa nihaino anazy fotsiny dia maraina avy nahaino anazy nisy namono izy dia maty. Miasa amin'ity tokantrano ity ilay namono ainy ka izy ireo sy ny mpiaramonina no nandray an-tanana ny fikarakarana ny razana mandrapatonga ny fianakaviany izay eto Antananarivo renivohitra ihany raha ny fanazavana. Nanamafy ny mpitsabo tao aorian'ny fitsirerana tao fa fikasana anolana no nisy. Nanamafy ihany koa izy ireo fa nokapohina tamin'ny vato sy nokendaina no nahafaty azy. Tsy mbola nisy hatreto olona ahina ho nahavita izany, saingy nanamafy ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena fa misokatra ny fanadihadiana ahafantarana izay nahavanana ny loza ka ampiarana aminy ny lalàna velona manan-kery eto amin'ny firenena. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena, handray didim-panjakana mandrara ny fanaovana ny application TikTok any États-Unis ny filohany an-toerana. Sokajiny mpitondra fanjakana Amerikana ho fitaovana pitsikolovan ity application ity, antony andrarana azy raha ny fanazavana. Le réseau qui compte près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Isan'ny application smartphone be mpampiasa indrindra maneran-tany ny TikTok.
ankehitriny raha nitaremarika mahery ny 2 miliara no mampiasa izany ary manodidina ny 520 amin'izany tapitrisa no mampiasa azy ao Etazonia. Iroso amin'ny fandarana ny fampiasana ity application ity ny fitondram-panjakana Amerikanina raha nambaran'ny filohany Donald Trump. Raha ny fomba fijeriny ao amin'ny Maison Blanche, ampiasain'ny Chine tahaka ny fitaovam-pitsikilovana ity tambazotra tsirasira iray ity antony andraisana ny fepetra. Izy araka izany ny didim-panjakana ivoaka izay andrasana amin'ity androany ity momba izay fandarana ny application TikTok izay. Très prisé des adolescents TikTok. Saika ny tanora no mampiasa ity application ity, izarana vidéo mahafinaritra, matsikaiky miaraka amin'ireo effets spéciaux maro isan-karazany. Orinasa sinoa antsoina hoe ByteDance no namorona azy ary any Pekin no foibeny. Ankoatra ny fitsikilovana, ny fiarovana ny mombamomba ireo mpampiasa ity application ity sy ny fiainany manokana no isany mampiayay any Washington. Ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana sinoa, antony hafa no andrarany fitondram-panjakana Amerikana ny TikTok. Isany amin'izany no hoe no izy ity avy any Chine ary isany indostria matanjaka indrindra ankehitriny. Dia izay ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy nentina nanakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana feno ny fanaran'ozany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao dia manome fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra, tena kosa mametraka ny veloma mandram-pitafa, veloma tompoko. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit nanolotra anao teo ny Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.